Zanahary. Ny teniny tompo mahery teny Janahary. Narolabea ny teny tompo. Voici mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma joie, écoutez-le. Alléluia, 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 Alléluia. Ombatsika menaka vianeny tompo. Evanjely masina dia Jesosy Kristy tompontsika nisoratany masina Matio. Tamin'ny zany andro zany i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nagnano hoe aza miagna ny alika ny zava-masy ary zatsipy amin'ny kisoa ny voanginareo sao hitsany ireny dia ifototry amiraviranareo izy. Ko amin'izany izay rehetra tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny olona koa toraka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ity fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalina makany amin'ny fahaverizana ka maro no mahazo any. Fa tiry kosa ny vavahady ary ety ny lalina makany amin'ny fiainana ka vitsy no mahita azy. Alleluia, Alleluia, velogno tadony tompo. Alleluia, 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 velogno tadony tompo. izany ary ny teniny tompo. Tiany eo anao ry Kristy, ry pretra rahalahy miara misaotra an'Andriamanitra no izao famaranana ny tao-pianarana izao. Ry zandry diakra sy zandry seminarista, fandrindra anareo seminarista, ianareo no anton'izao fankalazana ny Eukaristia maraina izao, mamarana an'izay tao-pianarana izay nolofosanareo niaraka tamin'ny mpanabe teto amin'ity toeram-piofanana seminera Saint Paul VI. Ianareo religiozy lehilahy sy vehivavy tonga eto miara misaotra an'Andriamanitra ary maro aminareo no miara manabe ny seminarista ireto na amin'ny lafiny maro. Io ihany koa ianareo laika, ao ny mpampianatra, ao ny mpanao soa, ao no mpivavaka ary isika rehetra izay afaka mitandre an'izao fandaharana fankalazana ny Eukaristia izao amin'ny alalan'ny fomba maro isan-karazany. Mamarana ny tao-pianarana antsika miara misaotra an'Andriamanitra. Ireo no vakiteny amin'izao talata 12 mandavataona. Tsy nifidiana ireo hoe marina ny taona zahay, ka ireto no vakiteny atolotra
fa dia vakitenina tolotra ny eglizy tokoa ireo. Ary mahavariana fa mampianatra asika ary mampitodika asika amin'izay hoe identité sika. Ary ataoko fa imbetsaka isika no mamerimberina an'io. Ohatra fosiny zao étudiant ianareo fa sy universitaire fa séminariste. Zany hoe ny fianarana dia tena fianarana izay ilaina tokoa. Ary zay ny mampisy ezaka misy milofon'ireo mpanabe. Ka sy haiko somoagna anaran'izao raha L4 na L9. Fa étudiant ianareo. Ary arabaina moa fa anareo zany ngamba aiza moa pera préfet sy ireo ny promotion voalohany amin'ny amin'ilay affiliation. Étudiant nareo, identité nareo zay fa sy universitaire. Manana ny identité ny universitaire fa séminariste ianareo. Ka izay indrindra no ampifandesiko amin'ny tenin'Andriamanitra androany. Amin'ny vakiteny voalohany dia varimbarina ny vahoaka an'Andriamanitra. Amin'ny bokin'ny mpanjaka boky faharoa io dia nanaraka izay fomba tany dia lasa. Fa soa moa nisy ireo mpivavaka izay niezaka nitalao ny famindrapon'Andriamanitra. Fa kapanay mety mitranga zay mety ny L3 na ny L4 mety mahatarika asika dia adino izay mahaseminarista asika zay. Sarovy ary enitsika teo amin'ny vakiteny voalohany fa ny fifikirana amin'ny identité teo zany ny vahoaka an'Andriamanitra. Zay ny mahavahoaka azy, vahoaka an'Andriamanitra izy zay ny nahavoavonzy azy. Fa raha vao misaraka an'izay izy dia mivaralila. Ary dia ny afarany aza dia babo very fanahy mbola velona. Ary zao zava-misy zao mety matarika asika kovony zany fakapanana zany. Andeha ianareo zao maro ny zavatra iseho. Andeha hiparitaka amin'ny toerana maro. Sarovy aiza ny identitéko. Ary zay no avovonzy asika. Sy ny fanamasinana pretra no avovonzy. Za faly aloha raha misy oamasinina. Zany ny faly voalohany. Fa sy ny fametrahantagnana igny avovonzy fa inona izay identiténao zay raha pretra ianao, raha diakre ianao, raha évêque ianao, raha masera ianao, raha laïka vita batemy ianao. Ao no avovonzy fa sy hoe anao an'izao na ijery an'izao fa ametraka an'izay. Ka izay indrindra no anarin'i Jesosy ary. Raha miteny izy ato amin'ny evanjely vonrenesika teo, hafahafa ny teniny, aza omena ny alika ny zava-masina ary aza sipy amin'ny kosoa ny voanginareo. Mety misy masiaro an'izay ngamba ny troisième année. Me izy maheno an'izay. Ya, ny zavatra sarobidy indrindra io voalazany io. Ary faran'ny rasy mitovy amintsika sy mba fiteny zany fandroaka zany. Fantatra asika zay aza omena ny zavatra sarobidy aminao. Ka ino zay sarobidy zay? Ny identiténao aza omena ho isakisaina. Arovy
zay anankiray fa io identité io anefa sy identité mikombona hoe anangandrindrina ianao. Marina amin'izao moa mety ilaina ny kasibosy mba herovana fa sy agny fa inona ary no entinao ampivelatra an'izay identiténao zay ary ambaran'i Jesoa ny règle d'or amin'izay. Eto moa dia manao entre parenthèse kely, mitohy ny vakiteny amin'ny mandavataona ka mety tsy ho takatra sika tsara raha sy ao anatiny ny tontolo no ambaran'ny Matio eto, satria fantatra sika fa ny tadiavin'ny Matio dia anao synthèse zany mba hivelomasika n'izay identité sika zay ka zahoana ny asambarana. Zay le toriteny ao an-tendrombohitra ampitoviany zany amin'ny nanorenan'ny Moïse. Andriamanitra moa marina kokoa ny vahoakany tamin'ny alalan'ny Moïse raha nanome ny teny folo, ny didy folo izy ampivondrona ary anorenana an'izay vahoaka zay. Ka karaha izay koa ny ataon'ny Matio, nangoniny ireo fampianaran'i Jesoa manambara hoe izao an'igny atao hoe fianakaviana n'Andriamanitra vaovao ny Eglizy. Inona ny fototra n'izay identité ny Eglizy zay? Ka noho izany aza avela ho kosikosena na arina izay identité zay, aza manaiky ho potipotena, izany hoe ny batemy. Ny bateminao agny voalohany, satria ny batemy no mahatonga pretra, ny batemy no ny maha-kristianina. Raha isika eto amin'ny diocèse ny maha-EOV, Église olona velona, io zany aza vela kosikosena fosiny ho potipotehana, aza omena amina farany rasy indrindra ary sarobidy mihoatra noho ny perle. Zay moa ko voangy io, voangy zavatra farany sarobidy zany ny perle. Ka noho izany aza vela hososena fosiny any zay. Ka inona ary ny règle d'or ahafahana mametraka an'izay sara, dia io no lazainy hoe zay rehetra tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba atovy amin'ny olona koa. Toraka izany fa izany ny lalàna ny mpaminany, ny lalàna sy ny mpaminany. Zany hoe ny fifandraisasika zany apetraka ao anatin'izay identité zay ary dia ao anatin'ny fahamarinana izy. Andeha nareo iaho dia oka mba apetraka sika araka n'izay, ho fantatra sika tsara fa hoe za seminary sy entre parenthèse zany izao andehananareo zao hiverina agny amin'ny fianakaviana agny amin'ny diocèse. Sy entre parenthèse indrindraindrindra voalaza teo ny anaovanareo régence, sy entre parenthèse io na vacances prolongées, fa tena ao anatiny izay identité zay ary tena mafimafy kokoa azy, satria ny dikan'ny régence, ny régent dia efa tokony araky ny tenin'izay olo zay hoe tokony sy mainsy zany hoe efa manana ny toetra hivelomany n'ilay identité iriny izy. Régent marina zany tokony ho mpanjaka izy kanefa mbola tsy ampy taona, mbola tsy matotra. Normal zegny.
manana fanetretena sy matotra mba ho matotra fa raha anao sy manetry tena sisy fanafodiny koa. Izay ny problema zay raha sy manana fahasorana sy manana fanetretena sika sy afaka hivoatra misy, ary zay ny tena problema amin'izao. Izaka ataoko entre parenthèse satria nareo nome ary isorana nareo fa satria afako manazava an'ity. Tamin'ny 2009 io ny vokatry nyity coronavirus sy matako fa vokatry ny corona 2009 io dia nisy ray aman-dreny nitomany mbola tany farafangana za fa efa anisan'ny présidentny commission momba ny fanabeazana dia niteny tamiko izy monseigneur, mafy be ny manjoanay ray aman-dreny, inona ka eo any manjoanao zao? Hitanao izy satria nisy crise tamin'ny 2009 fantatra asika tsara, tena crise be zao dia tonga tao amiko ny zanako tsy maintsy mividy t-shirt anay mama satria anaovanay sport. Sy mbola manambola an'izany sika zao anaka. Ino nareo navalina asana izany natao hoe tena famatorana. Rehefa sy mavita ny adidinareo ray aman-dreny anareo miala tato. Zay ny vokatry ny le fahafana tamin'ny 2009 satria hoe ny tanora ny mitondra tamin'izany nankalazaina misy ary mety mbola mitoy aza zany amin'izao hoe mialanareo ray aman-dreny fa sy mavita azy. Zay ny vokatry ny hoe manque de maturité zay everiny hoe fa matotra izy nefa sy matotra raha izany ny valiteny ary mety tonga eo anivon'ny eglizy zany. Ka izay indrindra andeha anareo, andeha anao régence. Ny régent zany efa manana nyzay toetra zay izy fa mbola sy tonga ny fotoana, mbola sy araky ny tenin'ny Jesosy na Jesosy ny milazan'izany sy mbola fotoanako zao izy. Ka nefa efa i Jesosy io, nefa izy milaza ary fotoana famozena tamin'izay ary efa mitory teny izy nefa milaza sy mbola fotoanako zao. Ka izay ny régent manana ny maizy azy ny identité rehetrarehetra fa sy pretra izy mazava ho azy dia mianatra ary misy mampianatra, misy manabe. Zay ny andefasana atsika any amin'ny toerana ahafanareo manabe amin'ny lafiny rehetrarehetra. Efa niteny tamin'izay tamin'ireo andeha moa za. Ka izay indrindra no ambarany ny evanjely eto, mametraka ny règle d'or ary ataoko fa ireo anabenareo ampianatra an'izay. Ny amaranako azy dia ity ny tenin'ny Jesosy hoy izy hoe midira amin'ny vavahady ety fa lehibe ary malalaka ny vavahady makany amin'ny fahaverezana. Dia io le teny ataoko matetika, ataoko fa mety ho hainareo senjery, sy tany malemy anorena mpangady ny finoana, zany hoe ny vocation sy ny sisa rehetrarehetra, fa tany lonaka andeha nareo zao, tany lonaka zay ampamokatra ny fanomezan'Andriamanitra, zay talenta ao aminareo toy zay ompitena zany ary io ny talenta farany ambony indrindra dia ny batemy, ny sakramenta ny resika ka hoentina ampamokatra fa aza viraviraina amina zavatra sisy antony, ny zavatra ety ivelany mety varimbariana no ny ambiance isika.
otra fosiny zao a engane Suisse zany satria efa io manko le ataosika hoe normal dia ny tanora rehetrarehetra efa masaiko na misy kavina inona na kavina gauche na droite na dia avy koa ny séminariste loza ty aiza ny identiténao izy soa lavavolo dia manao lavavolo koa fatary koa fa ny finoana misy fivoarana koa izy ary azonareo nytiako ambara amin'izany kavina zany mianatra nareo ary mamaky numéro-ny tomobile-ny monseigneur fantatra nareo ny numéro-ny tomobile FB hoe izy matetika mitondra anazy hitanareo zay a ka tsara mba mipetraka tsara ny identité sika amin'izao sika iraina izao ary sofina rano fa indrindra nareo troisième année etiny varavarana sarotra io nefa ny fidy ny sarobidy ianareo a ka mifikira amin'izay sarobidy zay a ary izy vao vetivety ny nankalaza an'izay tamin'ny fomasin'i Jesosy mankanesa ty amiko ianareo zay manana ita-mavetra mahatoky isika fa sy irery zay koa moako no mety ny fahadosoatsika mety irery mieritreritra sy irery sika fa miaraka amin'ny fahasoavany sy isika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika ny ahafahasika miroso lalindalina koa hatrany na dia eo aza ny tontolo manodidina antsika fa indrindra amin'izao vanim-potoanan'ny coronavirus izao ao amin'izao krizy izao ka mirapiratra ny voanginareo ny perla zany ary siza zay perla zay a fa i Jesosy Kristy aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Ny tenin'ny Tompo mahery teny Janahary. Rola bella ni teni tompo Voici mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma joie.